maloatra ny fiarabana ary fary miantrano aminao indray amin'ity fandaharana anio ity. Loha hevitra lehibe dia ny fahadiovam-po no manoloana antsika izay iarahantsika mivaofy amin'ny pastora Ranenarivony Herimanitra, fantatra ny maro amin'ny hoe pasteur Tefy. Koa anana tombontsoa manokana isika hiresaka ny momba an'izany fahadiovam-po izany manerana ny soratra masina ary anatsoaka lesona sy anao fampiarana ihany koa any amin'ny faran'ny fandaharana. Meloha ny hirosontsika amin'ny dinidinika ary dia fifaliana ao anay ny manasanao hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay tsara izay any an-danitra misaotra anao izay noho ny tombontsoa sy ny fahafahana omenao ka ahazonay manana fotoana indray ianarana ny fahadiovam-po izay loha hevitra tianao banjinina indray androany. Ampifatoy eo amin'i Jesosy ilay ohatra velona sy mety alainy tahaka ho anay ny masonay. Ary engany mba hita fifaliana izay hitombo fahalalana eo am-panarahana izany fandaharana izany. Ataonay nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, manana vahiny sika dia ny pastora Ranenarivony Herimanitra na ny pasteur Tefy. Faly mandao ianao pasteur atao anatin'ny fandaharantsika. Faly miaraba namanadinao ary miaraba ihany koa antsika rehetra izay sady manaraka tsy tapaka ihany koa no mijery amin'ny alalan'izao fandaharana izay iresantsika manokana ny amin'ny loha hevitra fahadiovam-po izao. Ny faniriana dia ho fampiarana mahafinaritra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy anie izao dinidinika izao. Fanontaniana lehibe ngamba ataontsika hoe somary manakaiky kokoa ny siansa kanefa voavalin'ny baiboly ihany koa no manoloana antsika dia ny hoe fa inona marina moa ny tena votoatiny ty fon'olombelona izay voaresaka amin'ny hoe fahadiovam-po ty pasteur Ranenarivony Herimanitra. Ity resaka fahadiovam-po ity dia miainga avy ao amin'ny fototra mihitsy maha olombelona antsika. Marina fa fantatsika tsara hoe namboarina avy amin'ny vovotany isika ary ny fofinaina mahavelona izay avy tamin'Andriamanitra no mamelona antsika. Fa nambara tamintsika ihany koa izay tsy mifanohitra amin'ny alalan'ny siansa fa ny fon'ny olona iray rehefa mijanona dia mijanona hatreo ihany koa ny fahavelomana. Izany hoe ilay maha olombelona ny olona mihitsy izany dia miankina amin'ny fitempon'ny fo, miankina amin'ny fahasalamany io fo io, ny fon'olombelona zany. Ka rariny loatra raha zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra sy raisitsika ho zava-dehibe ny mametraka ho ity hoe votoatiny fon'olombelona ity. Satria raha hijery sahady isika eo amin'ny Korintiana 1:7 ka ny 9:20 izay vakintsika amin'ny anaran'i Kristy manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ekena fa ilay fofonain'Andriamanitra iny dia misy ihany koa ifandraisany amin'ilay hoe fanan'Andriamanitra. Fa raha raisitsika hoe olombelona ilay izy dia izao ao amin'ny fontsika
no natao hitoerany zany fanan'andriamanitra izany. Ao amin'ny 7:10 aza moa dia milaza izy hoe raha misy manimba n'io tempolin'andriamanitra io dia mba ho simban'andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'andriamanitra dia ianareo zany. Isika manontolo no ambara fa tempolin'andriamanitra ary monina ao anatintsika amin'ny alalan'ny fontsika izay mifandray mandrakariva amin'ny saintsika zany Andriamanitra. Ilay fo zany a raha ny fanamaran'ny siansa dia iray amin'ireo nofo mena tokana izay tsy azo bakiona, manana ny firafitra sy ny fomba fiasana izay Andriamanitra rery no mahalala ny tsy hamaratelony. Andriamanitra no manetsika azy ao anatin'ny zaza izay mbola tsy ary any am-boka, dia Andriamanitra no tsy fantatra hoe rahoviana amin'ny fotoana toy iny eo amin'ny fiainan'ny olombelona no déclenché an'io fo io ho afaka hiasa amin'ilay fiasa mahazatra antsika sy jerentsika eny amin'ny mpitsabo hoe ao tsara ve, mandeha tsara ve, mitempo tsara ve sy ny sisa sy ny sisa. Ary ao anatin'izany rehetra zany dia misy fahinan'Andriamanitra lalina zany finosin'ity fo ity ka mahatonga azy ho iray amin'ireo fitaovana taova saropady indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Misy fampitandremana pasteur Tefy ao amin'ny soratra masinao manao hoe tandremo ny fonao mihoatra an'izay tokony ho tandremana. Eo ireo fitandremana ity ivelany izay atao hoe andraisantsika anjara amin'ny ampahany anga, fa inona moa ny tena tianao resahana amin'ilay hoe fitandremana ny fo le fo amin'ny mahataova azy ve sa le fo amin'ny lafiny inona no tian'ny soratra masina ho teneny. Manoloana n'izay fampitandremana zay, izy io moa zany dia mifanaraka tsara amin'ilay foto-kevitra hoe nomen'Andriamanitra zo isika iaina, ary ny fontsika zany arak'ilay voambara teo dia mitempo raha amin'ny fomba fiteny maha-olona fotsiny dia ohatrany hoe mitempo ho azy. Kanefa tombontsoa omen'Andriamanitra antsika izy io ny amin'ny zo fahavelomana ary isaorantsika an'Andriamanitra zany. Kanefa fantatsika koa fa ao anatin'izay hoe zo izay no isian'ny andraikitra, ka eo indrindra ny hoe manana zo isika ao anatin'ny fahavelomantsika koa dia manana andraikitra manaraka an'izay zo zay ary izay no mahatonga n'ilay fampitandremana zany hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiavian'ny aina. Ary rehefa miresaka moa izy hoe aina dia mifandray ao koa ilay hoe raha eo indrindra ilay zay misy ny asan'ny fo, zay misy ny asa mamoaka ny raha madio dia manangona ny maloto indray dia manao an'izay asa fanadiovan'izay. Ka misy fampietseretana kely ao anatin'izay fanontaniana izay eo amin'ny Korintianina 1:9-7 izay ravakitsika amin'ny anaran'i Kristy dia manao toy izao hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo va ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Io zany le zon'ny resahantsika teo. Men'Andriamanitra fafana isika ho tempolon'ny fanahany. Ankoatra ny fahavelomana zany zo izay raisitsika ho tombontsoa dia mbola nofidian'Andriamanitra koa isika hitoerany fanan'Andriamanitra. Tsy tompon'ny tenantsika isika kanefa nomen'Andriamanitra tombontsoa koa isika hiandraikitra nyty tenantsika ity ary ao anatin'izany ilay hoe fontsika izay ivony izany fahavelomana izany ary fonenan'Andriamanitra mba hahatonga ny fontsika io rehefa mifandray amin'ny saintsika dia hifandrindra amin'izany fifandraisana izany ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisitsika. Ary eto moa dia tsara ny manamarika namana dinao fa ny tanjona ange dia tsy hoe hijanona fotsiny ho salama eto amin'ity tontolo misy antsika ity hiaina eto fotsiny amin'ny atao hoe tanjona tsara, fa ny tena tanjona lehibe anie dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka raha miresaka an'izany zavatra izany tsika ho amin'ny fitandremana ny fiainantsika ny fontsika izay ivony toeran'ny aina mihitsy dia angamba
fa tiantoka ihany raha hoe hoan'ny eto ambonin'ny tany ihany na eto amin'ity tontolo ty ihany fa ny tenin'andriamanitra aza moa dia milaza hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no ananantsika ny kristy a dia mahantra indrindra isika mahatiantoka indrindra isika ka ny tanjona dia ho amin'ny ilay fiainana mandrak'izay mihitsy ary zay no mahatonga antsika maka kokoa zany fa fotoana manokana toy izao a hanomezan-danja ny mazava-dehibe an'ilay hoe ny fo izay ivon'ny fiainantsika nomen'andriamanitra tombontsoa isika ny amin'izany fontsika izany mba hanana fahadiova-po isika ary zay moa no antony izao dinidinika izao ka ireto misy zavatra vitsivitsy zay endrika isehony ty atao hoe mety ho danger na loza mananotanina mihitsy an'ty fontsika ity ao amin'ny Timoty 2:7 manomboka moa izy eo amin'ny 1 a dia toy izao no vakiny amin'ny anaran'i Kristy aoko ho fantatra ao izao fa any amparany any dia sy andro mahory dia ny faharoa fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavona mpiteny ratsy tsy manora isireny tsy misaotra tsy manaja izay masina tsy manampitiavana mpamitolo fo mpanendrikendrika tsy mahaonim-po loza be tsy tiany tsara mpamadika kirina mpieboebo tia fafinaretina mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny tena olana amin'izy ity moa dia ilay 5 io hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny zay no mahatonga antsika miresaka manao hoe betsaka ireo karazana loza mananotanina indrindra amin'izao andro izay ambara fa efa andro farany izao vanim-potoana zay iainantsika ka izay no mahatonga antsika mametraka n'ilay dinidinika zany raha tarafitsika eny anivon'ny fiarahamonina reo fanambarano amin'ny Timoty 2:7 andininy voalohan'ireo a dia hitantsika fa tena efa miseho lany ary miroborobo angara zany azo lazana azy miazakazaka mitranga mihitsy a eo amin'ny fiainan'ny olona andavinandro anatin'ny fiarahamonina any amaly fantanina anankiray lehibe tsika rehefa avy eo manodidina indrindra nireo tranga eny anivon'ny fiarahamonina zay atosiky ty toko 7 ny Timoty 2 ity zay manamarika ny andro farany a fa findelo anaraka hira anankiray a izay ampitony atsika sy ampahery ny fotsika eo ampanarana ny fandaharana ihany koa Fajanu nanjamani
maty natolony ny ainy noyana ka inone no mavalina nilaozany nilapaso nafoiniko ni naini yaretani ni Yesusi nilaza satriana tetiani tuku fantarore mifitiavany zay nihare tany teo Kalvary nanaiky zisolovonana kamoave mba efatsapana nilauzani izao nilapaso nafuniko ni nahini naretani ni Yesusi nilaza satriana tiatiani tuku Pakutuku sanifiti natulu traua nitenaku isai panutiti orai sure bau panupuna nila nita numani kuratiza tazunire uwe waniladao utudisu antani vauva milanitra numani naua sailuvaku Sivitanana, Saditi Varutana, Denadi Mama, Zahayu Manami Zani, Vadaka Veleti Antani, Mapitumbunani Filuna,
soatranyatany ny fiambonanainatsolo mampiray sy fanaso kaniasaiza ny fanohaneza no tavita eza ty fampitongesana ny zaitsara tolotra mahofaomazana zaino tariketrana Suvinotsy mahalala fandro faraniza efa mavitsy hoela enandrahonany traso etsy maintsy asitrady sy fotoansarotra fa tsy vitanana sady tsy varotana tena adimama zahaiumanamizany vatakaveletyantany mampitumbonany filona andeadosoatranyatany ny fiambonanainatsolo mampiray sy fanaso kaniasaiza ny fanohaneza no tavita eza ty fampitongesana ny zaitsara tolotra mahofaomazana zay no tariketrana
iverenantsika kely lay andininy voalohany amin'ny Timoty faharotoko fahatelo a, ny andininy faharoa, ny andininy fahatelo, ny andininy fahaefatra, zay misy an'ireo karazana fitondrantena nga na karazam-pietsika zay mitranga sy miseho lany eny anivon'ny fiarahamonina. Raha amin'ny ankapobeny a dia everitsika fa misy fitandremana zay azontsika atao amin'ity hoe tandremo ny fonao ity. Ao reo mba manao ezaka eo amin'ny zavatra zay hoan'ny vava, reo sakafo isan-karazany zany a zay hoe ara-pahasalamana. Misy torohevitra medikaly mihitsy mifanindandalana amin'izay ary mba maro ny manao ezaka hanatratra ny farafahakeliny tokony ho tratra amin'ireny marika kendrena ireny pasteur. Eo ihany koa ohatra ny torohevitra omen'ny mpitsabo eo amin'ny fampiasam-batana, ny fisotroana rano madio sy ny fombafomba isan-karazany zay ikolokoloana nyty fo ity. De eo ihany koa ny ezaka isan-karazany zay apetraka voaporofo ara-tsiansa fa mahasoa ny fo, mahasalama ny fo eo amin'ny fifadiana karazana zavatra isan-karazany zay mety hanimba ny fo ity. Fa ireto andininy zay nofidianao andravahana ny fandarana ireto dia amresaka zavatra hafa zay ivelan'ireo ezaka ataon'olombelona ireo zay miariary be atao anatin'ilay andininy. Isan'ny voaresaka ohatra ny avonavona. Inona ny fiantraikan'izany avonavona izany amin'ity fon'olombelona ity? Raha antsika rehetra mahafantatra angamba ny antsoina hoe avonavona satria efa mba nandalo tamin'izany fanandramana mampalahelo zany avokoa. Raha toka mbola tsy nandalo tamin'izany ianao dia tena isaorana ny tompo ary apetraka mandrakariva amin'Andriamanitra mba tsy ho tonga amin'izany. Fa ny olona iray mantsy rehefa tonga amin'ity sehatra ny avonavona ity dia tsy mahita afa-tsy ny tenany, tsy mahita afa-tsy ny momba azy, ary vokatr'izay dia miaro tena zany.
ary ny tena zava-doza mety ho tonga hatramin'ny fanambanina ny hafa mihitsy. Mety tsy voatery ho amin'ny zavatra resahana io fa mety ho amin'ny fihetsika, mety ho amin'ny fomba fijery io, mety amin'ny fanapaha-kevitra raisina, fanapaha-kevitra raisina. Ary na raoviana na raoviana dia tsy anana fiafarana mahafinaritra mihitsy na faneom-pitiavana ity avonavona ity. Manimba izy ity satria lay fonao mihitsy no maizina. Zay moa le fomba fiteny azy tsotra, tsy mazava intsony ety amin'ny endrika ny fananana fahazavana avy eo am-po, any ka hita taratra avy aty ivelany zay. Ary manimba ny fo le izy satria ina ny antony, ny olona zay hiaran'izy io a dia mety hanao karazana tamberina makaty amin'ny amintsika zay miaina n'lay avonavona. Indroa zay foana moa zany ny zavatra mahakasika ny fo. Misy akony indroa mentona. Ianao zany a mampita an'le izy any amin'ny hafa, le faratsiana, de avy eo le izy miverina. Tahaka an'ireo efa lalan'ny fiainana mihitsy moa zany zay fiverenana izay. Ka raha ny fanandramana zay nananantsika na isika niaran'ny avonavon'ny hafa na isika ny avonavona tamin'ny hafa, ary ny tenin'Andriamanitra sa moa de milaza mihitsy hoe io ny tao amin'ilay fahavalon'Andriamanitra voalohany. Io ny voalohany nanainga ny nahafa izy moa no mitsangana ho fahavalon'ny mpahary, fahavalon'Andriamanitra, de ny avonavona no ny aingany. Ampitainy amin'ny olombelona ihany koa izy io amin'ny fomba maro samihafa, miainga amin'ny zavatra tsy tohinina akory, fa efa mipoaka sy miteraka loza sy voina eo amin'ny fiainana, zay vao tsapa hoe kay ve tao ambadika tao ty zava-doza ity. Ozy hoe misy everin'olo hoe fitandremana azo atao ety ivelany zay iarovany tena sy iarovana ny fo, fa misy ireo zavatra ao anaty fo ao a zay isan'ny tanasainy tao ny avonavona zay mikiky mangina ao anaty ao, ary indraindray de miteraka loza mahatsiravina eo amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray zay ataontsika anaty farangisosina hoe mpanota-nge le olombelony, ary mikolokolo fahotana noho ny torohevitra sy ny tohana zay ataon'ilay fahavalon'ny fahamarinana zay tompona raikitra voalohany amin'ity olana ity. Momba n'izay mihitsy namana dinao a, rehefa mamaky an'ireo fanambarana isika zay ohatra zao lay hoe moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo de tempolon'ny fanamasina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, masina ny tempolon'Andriamanitra de ianareo zany, ianareo zany. De indraindray zany a any amin'ny mahazatra antsika sy ohatrany hoe zay no ironany saintsika voalohany, dia ireo endrika zay mety mahaloto ny fiainantsika sy ny fontsika amin'ny alalan'ny sakafo. Eto zany tsika de tsy milaza hoe tsy marina zany, fa efa zay raha teo moa, fa indraindray tafajanona amin'ireny zavatra ireny isika. Fa ity voambara ao amin'ity moto faharotoko fa telo ity zany a, zay manomboka amin'ny tanisa azy moa tsika io, de ohatra ny heverintsika fa maivan-danja, hoe afaka manamasina ny tenatsika isika amin'ny tsy fihinanana an'izao a, amin'ny fitandremana ny ria, fa ohatrany tsy mampaninona antsika ny hoe avela ny avonavona anana ny toerany. Kanefa fahotana zay avy ao anaty mihitsy miainga. Raha jerentsika zao ny manaraka eo zany zao a, zay raisitsika tsika moa tsy hitety azy rehetra fa ao anatin'ilay loha hevitra hoe fahadiovampo, tsy manam-pitiavana. Everina ve fa azo terena ny olona ray anana fitiavana? Mety lazitsika mantsy manao hoe ka rehefa tsy tiany kosa aloha zany de tsy tiany, ohatran'ny sentiment rehetra io ngamba tsy misy fanerena. Fa rehefa tsy manam-pitiavana ny olona iray a,
de tonga am'ilay antsoina hoe fankahalana am'izay lafin'izay izy no zava-doza mety ho tsotra fotsiny ah tsy hoe alako le olona fa tsy tiako angamba everina hoe angamba kosa zany tsy mampanina fa angamba moa de forcena hoe tsy maintsy ho tiavana foana ny olona Kristy moa de nilaza izy hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika fa matoa resahana zay zavatra zay a ity hoe tsy manam-pitiavana eto ity de efa morona mankany amin'ilay fankahalana ary zay no tandremana satria io fankahalana io rehefa iainan'ny olona anankiray dia tsy mampadio fo mihitsy io evero anie hoe mifanena amin'olona anankiray zay tsy tianao ianao tsy hahita zavatra tsara eo am'le olona mihitsy ny lafiny ratsy mandrakariva no voizina ao am-po tehirizina io moa de mifandray am'le hoe mpanontolo fo memafy zany lay tsy fitiavana morona makany amin'ny fankahalana dia mikolokolo faratsiana ao am-po mihitsy le izy zay mahazava-doza azy a raha miteny moa ny tompo hoe tandremo ny fonao de ao anatin'ny zavatra tokony ho tandremantsika izay ao anatin'ny mifanohitra amin'ny fahasalaman'ny fontsika izay zavatra izay zay no mahatonga atsika tsy maintsy miresaka azy fa tsy havela am'izao fotsiny ao anatin'izay zavatra voaresaka izay a dia ozy izy pasteur atao hoe sady manimba n'ilay olona mikolokolo azy le izy no manimba n'ilay hafa zay antefany ihany koa de rehefa avy eo miverina ihany koa any am'ilay olona zay mikolokolo azy ihany ao anatin'izay rehetra zay mety isy fipoahana indray androany tsy ampozina vokatr' izay le fankalana sy tsy fitiavana izay a mahita isika amin'ny trangam-piarahamonina pasteur vonon'olona amin'ny fomba feno abibiana zay azo antoka fa ny loharano nipoirany de atao am-po zavatra no eritreretina no kolokoloina no manina dia nipoka tamin'ny fotoana zay tsy napozina am'izay fotoana zay efa loza izy efa loza miatra inona no fisorohana zay tokony ho atao a hiatrehana zany toe-javatra zay atao hoe ady atrehantsika zany manana an'izany olana zany ange ahy manana an'izany olana zany any koa ianao a sika tsiraray avy tsy misy afapela satria tsy mitaza-potsiny ny fahavalontsika fa manao zay ahalavo atsika manao zay amonona antsika amin'ny fomba sy ny fotoana ary ny toerana rehetra zay vaolan'izay ho jerentsika amin'ny fa ina moa zany am'dingana manaraka fa raha resahana mantsy zany zao le hoe avy ao am-po iny fa mety misy fankahalana de jereo fa nitoy an'ity lay hoe tsy manam-pitiavana sy mpanontolo fo ty de tonga any am'le hoe manendrikendrika efa vokatra io ary raha le voambara teo aza moa de hoe tsy afa-po mihitsy de farany a tonga hatramin'ny famonoana amin'ny endrika fabibiana mahatsiravina tena tsy maintsy mila vahaolana ny olona izaso ianao zany satria zay le maha-olombelona atsika alohan'ny tena irosotsika am'izay nefa de tiana ihany ny anamarika ihany keo fa endrika isehon'lay loza mananotanina ny fontsika ihany ko lay hoe tsy mahaonom-po ary loza be eny amin'ny fiarahamonina eny a dia ity hoe tsy manana fahononam-po ty miseho amin'ny endrika hoe loza be evero hoe mpivavaka ny olona ray kristianina fa any amin'ny toeram-piasana any amin'ny fiarahamonina any a dia ataon'ny olona atao hoe resaka manokana mihitsy hoe tandremo iny fa iny sarotiny izy amin'ny fivavahana iny ato misy toyny hoe kirina asa raha mety mbola ao anatin'lay kofe mampifamatotra ny zava-doza izay mananotanina n'lay fahadiovam-po ihany ve zany fa ny olona ray zany a rehefa tonga amin'ny hoe kirina io mantsy de miaina fiaina kizitina koa izy zavatra tsy eritreretinao mihitsy a teny kely anankiray de gaga ny olona rehefa aveo hoe
amaha kristianina azy de izy ny moratona indrindra le fivavahana ve mahatonga an'izany raha ny tokony ho izy tsy izay mihitsy raha ny tokony ho izy a ny fivavahana izay miorina amin'ny finoanan'Andriamanitra fitiavana de tokony hitaonatsika sy hanampy atsika haneho fitiavana aneho fitiavana ary miaro atsika mireto karazana efa mandeha any moa zany lay valiteny teo a miaro atsika mireto karazana loza mananotanina ireto hoe sarotra raha monina be le kristianina fa izy mitandrina nyty mamoa an'izao moa ve tena tsy maintsy hitondra atsika ho am'izany hoe kirina morakizitina loza be zany ve lay fivavahana sy ny fitandremana le nylazaintsika teo mantsy hoe misy zavatra tsy maintsy tandrematsika ama kristianina atsika tsy mandeha ho azy ka zava-doza le izy satria indraindray tsy eritreretiny afa-po isika amin'ny fanapahan-kevitra hitandrina ny tenatsika afa-po isika amin'ny fieritreretana fa arahantsika ny taridalan'ny soratra masina ny amin'ny hoe zao tsy azotsika atao sy ny sisa ary zany mihitsy ny tokony ho izy fa ny akon'ilay ezaka ataotsika de mahatonga atsika olona tsy manam-pitiavana zay ny zavatra sary hita eny amin'ny fiarahamonina tsy mahadio fo ary manana ngidim-po mety tsy voalaza mivantana eto zay zavatra zay namana dinao a fa zay le hoe misy ngidim-po any anatiny nefa de mpivavaka manana olana eo amin'ny misy olana zany ao anatin'ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra zay mantsy le mahatonga an'izy io ka iroso tokoa tsika eo amin'ny vahaolana ngamba azo lazaina hoe efa maromaro ihany zay teny voambara teo zay na avy amin'ny sehatra fiarahamonina miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra soratra masina ny zava-misy aseho amin'ny alalan'ny siansa tsika moa tsy tena hoe siantifika fa fahalalana kapobeny zany de afaka mba milaza n'izay fantatsika isika de efa tonga ny fotoana zany a irosotsika amin'ny vahaolana ka alohan'ny irosotsika amin'izay ary a de andeha indray aloha sika hanaraka hira anankiray tsy misy mahasolanao tantano izay fa ose Tumpu
izay tarioe eny ary inoko fa nahalinanao ny nitanysanana ireo karazana sorotraretina angambany azo ilazana azy a zay mamely ny fahadiovam-po mandokoto ny fo zany ao anaty ao a ary miteraka vokatra ratsy tsy ho an'ilay mikolokolo azy ihany izy tsika fa misy fiantraikany any amin'ny hafa ihany koa isan'ny anankiray mitondra n'izay toetra sy toerana misy ny olona anankiray zay a ny fahatsiarovatena fa meloka na nanao fahatosoana teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'Andriamanitra nahoana ary no mila fanafody izany toe-javatra izany pasteur ary inona ny fanafody a hoentina tsabo izay aretina tsy amin'ny hoe satria dokotera zany sika fa amin'ny aretina azy dia misy sosikevitra zay omen'ny tenin'Andriamanitra afahana mijery an'ireo aretina zay ny tenin'Andriamanitra ihany koa no nitanisa azy tamintsika tao amin'ny Timoty 4:7 mazana ny fo rehefa entitsika any amin'ny mpitsabo ny valitenin'ny mpitsabo de hoe enao ihany aloha zany ny fanafody voalohany alohany ny anomezana anao
ireo karazana fanafody hafa satria na omena aza zany reo fanafody ireo a nefa tsy vonona isika ny hositrana indrindra ny resaka fo io dia tsy ahomby fa ity resaka culpabilité ity na lay hoe fahatserovatena omeloka dia fitaovana zay ampiasain'ny fahavalin'Andriamanitra izy ity ary tsy voazao no nyresahantsika sy nahalalantsika azy io fa efa hatramin'izay io ny akon'io a de mahatonga ny olona ray ho tonga hatramin'ny fanapahan-kevitra amarana ny fiainany amony tena zany amony tena ary zay no mahatonga antsika manao hoe fahavalon'ny fahadiovanim-po avokoa zany ary ity fahatserovatena omeloka ity a dia ampiasain'ny fahavalon'Andriamanitra mihitsy indrindra eo amin'ny itsika izay milaza ny tenantsika ho mpanaraka an'Andriamanitra kristiana satria olombelona mpanota ihany isika nyresahana teo zay namanadinao iza ianao mety manana titre isika arak'le voalaza teo hoe pasteur mpitarika fiangonana mpivavaka kristiana fa mpanota avokoa ny olona rehetra ary rehefa manota isika dia ilay fahavalon'Andriamanitra mihitsy zay andriny zao tontolo izao miainga avy ao aminy zany fotokevitry ny hoe anota izany izy ihany anie no mampiditra n'lay fahatsapatena omeloka ka ny vahaolany lehibe zay omeny tenin'Andriamanitra entsonantsika mba anaika ary ny endrika anehoana azy moa de ny finoana dia tsinona fa ny filantsika mba ho voavela eloka isika planin'Andriamanitra mihitsy izy io ary zay no mahatonga an'ilay izy tena ilayntsika satria napetrak'Andriamanitra ho ivony drafitr'Andriamanitra lay famelan-keloka famelan-keloka izay Andriamanitra no manolotra azy Andriamanitra no manolotra azy fanomezana mihitsy ny famelan-keloka ary isaorantsika ny tompo fa tsy manery atsika Andriamanitra tsy manery atsika Andriamanitra mba ho tonga amin'ilay hoe fibebana fa iriny lay izy iriny ho antsika mba azahoantsika n'lay famelan-keloka mba azahoantsika n'lay famelan-keloka ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:9 fa 1:30 raha miresaka ny amin'ny Kristy zay ivony drafitry ny famonjena isika dia ambarany tenin'Andriamanitra manao hoe izy Jesosy Kristy io nasandratry ny tananakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely mazava ho azy raha miteny izy hoe ho an'ny Israely dia tsy afaka ilazy sika hoe ny Israely ihany no manana tombontsoa am'izany fa antsoina isika mba anaiky ilay famelan-keloka ary zay no mahatonga ny hoe tombontsoa atsika le izy fa tsy ho avelantsika hoe ho an'ny Israely rery fa raisitsika ho an'ny tenantsika ihany koa fanandramany raha ny zavatra misy moa mety tsy afaka aka ohatra be dehibe isika fa fanandramany mpanao salamo zany zao ohatra ao amin'ny salamo 1:10 ny 1:10 aona ny anambarany azy eto amorony fo madio a Andriamanitra ary avao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko fantatry ny mpanao salamo fa tsy vitany maha-olombelona atsika fotsiny izay efa sady mpanota no mbola tandondomin'ireo loza maro samihafa ny hoe ezaka amin'ny alalan'ny heriny teka manomboka androany a fanapahan-kevitra tsy maintsy raisitsika zany tsy maintsy raisiko zany tsy maintsy raisinao zany fa ny ahatanteraka azy dia tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra izay eketsika fa mpamorona atsika sy mpamonjy atsika isika mahafinaritra ty fanandramana ty fo madio zany hoe fo tsy hitobiny ireo karazana olana isan-karazana sy aretina isan-karazana zay voatanisa teo aloha teo zany ity fo zay tadiavin'ny Davida ity ozy izy pasteur tam'le fanambana teo hoe filana mihitsy le izy filana
zany hoe iankina ny haitsika ny fananana n'izay fo madio zay a araka ny fanandramany davida. Raha toy izy ana izy io a fanandrama izy moa zany zay mampanao salamo azy a de ampidiriny any anatina fiderahana le izy, ampidiriny resany izy moa artiste izy mpanakanto izy dia any anatin'ny tononkalo sy ny sisa ao amin'ny salamo 2:3 de zao koa ny fanambarana hoe sambatra ny olona zay voavela ny eliny, voasarona ny fahotany, afaka amin'ilay fahatsapatena ho manota teo, fahatsapatena ho meloka, zany hoe tsy mitambesatra ao am-paratoka intsony zany ka mahatonga an'ilay izy ho fitaovana ao am-pelatana fahavalin'Andriamanitra ny fahatsapana hoe diso aho teo aloha fa voavela, voasarona, miteraka fahasambarana, zay le fahadiovampo madio, matsiaro maivana ny foko. Ary io misy fiatraikany amin'ny saina, raha marimarina kokoa de misy fiatraikany amin'ny fomba fisaina mihitsy. Ia raha miverentsika kely hoe fahatserovatena ho meloka io anie pasteur ry mpijery sy mpiaino an-tsaina ihany koa misy fiatraikany ihany koa eo amin'ny vatantsika satria misy olona tena tsy mahita toro mihitsy vokatry ny fahadisoana natao ary ny fahavalony fahamarinana tsy andaniny manizingizina an'izay zavatra nataontsika zay sy fahadisoantsika zay de mitady hatrany ny irika mba andetehana atsika ao anatin'io toe-javatra io. Isan'ny fanandramana mangidy zay hitantsika misoratra masina ny Jodasy Iskariota ilay mpianatry Jesosy iray tamin'ny apôstôly rehefa nahatsapa fa meloka ary niaikany zay mihitsy izy ny afaran'ny fiainany de ilay nitenen'ny pasteur hoe namarana ny fiainany de zay koa ny tadiavan'ny satana ho atao ho amin'izay rehetra mahatsiaro ny tena no meloka satria ty vahaolana rosin'Andriamanitra momba ny famelan-keloka ity, ty fanomezan'Andriamanitra ity dia everiny fa tsy antonina atsika, tsy mendrika an'izany tsika ka de alentiny ao anatin'ny famoizam-po sy ny famonontena ihany koa ilay mpanota rehefa azony amin'ny toerana misy azy eo. Ao amin'ny obolina 7:12 de misy fifandraisana mivantana mihitsy, misoratra masina no milaza azy zay everina fa mifameno na mihoatra noho ny siansa aza manao hoe ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Pasteur Randriana Rofonierimanitra. Ka rehefa maina moa ny taolana inona tsony fa de miafara amin'ny zay le hoe famozam-po lalina miamarefo le olona miamarefo ary ny zahatra azo antoka de zao mikatso mihitsy na ny fizotran'ny firindran'ny fiainan'ny olona ao anatin'ny vatany ao ity hoe fahamainan'ny taolany ity mety fomba fiteny filazana azy amin'ny ankapobeny fa tena hoe efa mizotra ao amin'ny fahafatesana mihitsy le olona zany zava-doza le izy. Misy fanambarana nataon'i Kristy ilay toriteny teo an-tendrombohitra miresaka ny amin'ny hoe fahasambarana izy Matthieu 5:5 de hoy izy amin'ny anaran'i Kristy hoe sambatra ozy ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po, tsy azo tereny izy io, zay mahatonga antsika miresaka an'le izy satria angatana aleo aza miombona amin'ny mpanao salamo isika mangataka amin'Andriamanitra satria mino isika fa hain'Andriamanitra no manolotra ho antsika an'ilay fo zay vaovao fo vaovao mihitsy izy io. Mila faharesen-dahatra nefa, mila faharesen-dahatra ary zay no entintsika resahana indray alohan'ny enotsika hira anankiray. Mila faharesen-dahatra le izy sady fampitandremana ihany moa izy ity zay hitantsika ao amin'ny Jaona 1:2 manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Jaona 1:2 ka ny 9 ka hatramin'ny 10. Raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika ka dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandaingy azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ity hoe hoy isika hoe tsy nanota isika izy io mantsy
mipotra rehefa mieritreritra zany ny olona ray hoe nanao fahadisoana izy de miezaka izy miady amin'ilay fahatserovatena omeloka kanefa tsy ny fomba izay natolotra Andriamanitra no arany am'izay fotoana zay fa fomba eto amin'ity tontolo misy atsika ty zany hoe misy manao le izy ary betsaka no mampiasa azy fa tsy araky ny tenin'Andriamanitra le izy tsy araky ny drafitra zay mitondra antsika any amin'ny fahazonantoka ny hoavy hiatrehana ny hoavy amin'ny fahadiova-po zay mihitsy fa ny lalana tokana zay omen'Andriamanitra rehefa angataka tsika hoe omeo fo madio de mila manapa-kevitra isika manaiky fa mpanota ary tena nataontsika ilay fahotana de miaiky isika miasa ny fanan'Andriamanitra amin'io zay nge le hoe rehefa ny tenin'Andriamanitra manao hoe tempolo ny fanamasina rehefa inotsika zay de mampatsiaro atsika ny fanamasina hoe mbola misy zavatra ao manelingely lahy tsy hitoetra de eketsika izy io zay no mahatonga ny andininy fasivy ota io fahotana moa zany ny marimarina kokoa zany hoe conjuguen'ny maha olombelona atsika zany lay ota fototra ka mahatonga atsika anota ary azadiny fa na io fanamarina ny tena zay atao io hoe milaza hoe tsy nanota io mbola ota mihitsy ko io marimarina koa hoe fahotana fa tsy maintsy miditra am'lay hoe miaiky isika miaiky ny fahotantsika zay moa ny voalaza eto le andininy fahasivy eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika manadio antsika manomboka hatrany amin'ny fo io fanadiovan'io ain'Andriamanitra ny manome antsika fo vaovao ary io moa mbola loha hevitra hafa indray ny hoe ahoana ny fomba hiatrehana n'zany hoe fo vaovao zany fa ny zavatra tena ilaina aloha zany eto de zao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra afaka amin'ny fieveran'ny tena omeloka ary manana fahazahonantoka fa voavela eloka tena ilaitsika zay raha fitina zany dia hoe ny fahatserovatena omeloka olana anankiray aretina anankiray zay manjony fotsika mamparary atsika mitondra fahamainan'ny taolany kanefa ny fiheverantenantsika ho tsy nanota ihany koa dia fandrika lehibe ho an'ny aitsika ho an'ny fotsika ary mampandain'Andriamanitra mihitsy isika ny ilaitsika zany araky ny nentin'ny pasteur teo dia ny fiaikenan'izay eloka izay eo amin'Andriamanitra fa am'izay fotoana izay dia Andriamanitra mahatoky izy Andriamanitra marina Andriamanitra mamela eloka Andriamanitra manadio ary manafaka atsika ihany koa andeha iaino anaraka hira anankiray isika melo ny hidirantsika amin'ny fizarana manaraka Izaninu antumbavaku
misy mivava koana misy mivava kawan rasendrahany sarotiana mila pamoifo tsaroviny misy mivava koana Auni andro itolo manambavaka mampirotsa tomany mila havakifo fadisotsy ampitondra izay tsy zakanao izanino antombavako anao misy mivava koana misy mivava kawan rasendrahany sarotiana mila pamoifo tsaroviny misy mivava koana tsaroviny misy mivava koana eny a mamerina ny arahaba tsika tsiraray avy indray tatra n'izao sabata folakandro izao de isika zay mpanaraka ny hainy vakijery Facebook sy YouTube ary isika zay mpanaraka ny onjapeo radio Oasis ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadan'Andriamanitra ray ane ary ny fampiraisana amin'ny fanamasina dia miaraka sy mampomba atsika mandrakariva mandritra izao fotoana iarahantsika amin'Andriamanitra izao. Eto koa dia manarahatra ihany koa no misaotra ny teknisianina zay mampita ny sary sy ny feo zany ny totosa dia noho ny izy ireo ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa zay miasa amin'izy ireo. Ankehitriny dia ijery lohahevitra vaovao indray isika androany dia nampitiraintsika ny lohateny hoe mahery Andriamanitra mpanasitrana tokoa izy. Mahery Andriamanitra mpanasitrana tokoa izy. Nisy ao amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka 5 ka ny 9:20 dia ahitantsika lehilahy anankiray zay narary ny paralysisy ary azo antoka fa nandritra ny taona maharitra no lazon'ny aretina paralysisy zany io lehilahy anankiray io ary zay namangy an'izany lehilahy zany dia ontsa indrindrandrindra moa ireo namany ary fantatra moa zany io lehilahy io satria arak'izay de tena narary mafy tokoa izy io ary fantatra fa tsy nazaka tena intsony mihitsy iary izy tsy zaka intsony zany ny tenany de namany no nitondra azy teo amin'i Jesosy. Andeny dia rahantsika tsara ny tantara amin'ny Luka 5:20 izy hoe ary indro izy nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana zay marary ny paralysisy ka nitady zay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Hitantsika amin'ny Luka 5:20 izany. Tamin'ny fotoana io nefa dehibe ny vahoaka ka saratra tamin'ireo namany izay mibata ny fandriana ka
eo ambony zany fandriny zany lay marary satria tsy afaka nietsika tsy afaka nietsika tsony izy a nadritry ny fotoana mahatra ozy tsika te hoe amatonany maro mihitsy a io raha namany io ny narary ny zavatra mahafaly nefa de zao tsy kivy reto namany fa nanao fomba rehetra mihitsy izy ireo mba anasitranany jesosy a an'io marary io ary satria tsy nahita zay ampidirany azy izy noho ny apetsahany vahoaka de inona ozy nareo zavatra natao niakatra teotepitapitrano izy ka nisorona mihitsy ny tafitany manga tam'izay fotoana zay de nampidininy raha lehilahy mba amin'ny fandrina eo amin'ny voan'ny olona zany lay fandrina nisy an'lay marary atao hoana ary tsy vitany eo voan'ny olona fa atao eo anatrehany jesosy de inona ny zavatra nitranga ary raha hitany jesosy ny finoan'ireo de hoy izy raha lehilahy vo vela ny eloko ao nasehony jesosy a fa afaka mamela ny eloko izy amin'ny mahandriamanitra zanaka azy nasongadiny teto fa misy ifandraisany ny aretinara-nofo sy ny aretinara-panahy ary mahatonga tebotebo sy tahotra ary tambesarany nenina lalina ka izany nanehoany jesosy atsika fa mpanasitrana ny fanahy sy ny vatana izy a ary afaka mamela eloka koa izy zava-dehibe zany a ny dokotera dia afaka manasitrana fotsiny ny ary-mame ordonnance fa jesosy kristy kosa dia sady manasitrana ny aretina manasitrana ny fanahy ary tsy vitan'izay fa afaka mamela eloka izy raha mbola niandry zay nitranga ny olona rehetra de hoy jesosy tam'ilay marary ny paralysisa hoe lika toko fa zany izao milaza aminao hoe mitsangana de be tao mifandrianao ary modia any atraninao fa ny tany namipetraka de hoe sitrana tokoa ary ve lay marary ny valiny de zao eny de eny tokoa ary satria jerentsika le toy nyle vakiteny amin'ny lika toko fa ary tam'izay de nitsangana teo atrehan'ny olona izy ka nambeta ny fandriny dia lasa nody sady nakalaza an'Andriamanitra ry havana firy amintsika no mba ankalaza sy mba anome voninahitra sy misaotra an'Andriamanitra rehefa mba nomenanao ny fanasitranana anjarantsika mamaly n'izany fanontaniany zany fa am'ty takarivo ty a dia ireto no hoentintsika ambavaka ny centre hospitalier universitaire eo Fenoariva Lakamisy dia ny tompona andraikitra rehetra mpiatsehatra raha-pahasalamana amin'io centre hospitalier universitaire Fenoariva Lakamisy io a no entintsika ambavaka sy ny marary tsabonao ary ny mpiandry marary rehetra zay aloha no tononontsika ambavaka voalohany ny faharoa indray a de ny centre hospitalier de district rehetra toa ny Itosy Ambomangakely Manakavaly ka mpiara-miasa rehetra ao a no entintsika ambavaka de ny fahatelo a de ty hôpitaly ataontsika hoe reny neti-paharazana kanefa ara-dalàna nandritry amin'ny fanjakana malagasy ka de farany de zao reo marary ao an-trano rehetra zany no entintsika ambavaka ka arak'izay zany a dia hitondra ambavaka an'ireo marary reo a isika tompo tsara masina any an-danitro misaotra sy midera ny anaranao zay anao ny aja sy ny voninahitra tamin'ny taloha indrindra sakehitriny ary amin'ny hoavy ianao jesosy ilay mpanasitrana lehibe tokoa Andriamanitra mahery ary azonao tantanana avokoa ny fiainan'ny olona rehetra ao anatin'ny rofy de ny rofinaretina isan-karazany iny Andriamanitra ianao lay mpanala rofy ianao lay mpanasitrana ianao koa no afaka mamela ny eloka ary na ny fanahy na ny vatana dia azonao sitranina avokoa izany ankehitriny zay Andriamanitra dia hitondra ambavaka manokana ankehitriny ao amin'ny centre hospitalier universitaire Lakamisy Fenoarivo ianao any Andriamanitra ny tany mpiatsehatra raha-fahasalamana rehetra amin'ny toerana io tahaka izany koa ny marary rehetra ary indrindra ihany koa ireo mpiandry marary
rehetra. Ianao ny Jesosy ho nampahiran'ireny mpiandry marary rehetra ireny, ary ianao no ame vola entina hitsaboana n'ireny olona ireny amin'ny fomba mahagaga, satria ianao dia mahay ny zava-mahagaga tahaka nataonay tamin'ilay lehilahy marary miparalysitra ny taona maro. Rehefa nentina teo anatrehanao dia nankalaza an'Andriamanitra izy rehefa sitrana, rehefa nody tany an-tranony. Iny Andriamanitro, taio reny olona zay nisotranonao reny mba hay ankalaza ny anaranao amin'ny andro rehetra sisa iainany. Tsaronay koa Andriamanitro reo centre hospitalier de district rehetra manerana ny nosy, fahatononona manokana amin'izany tompony CHD Itaosy, CHD Ambohimankakely, CHD Manakavaly. Ianao n'Andriamanitro ny ampietsetra ary fahasalamana rehetra ao, ny marary rehetra ao mba hositranonao amin'ny fomba mahagaga. Tononona manokana koa Andriamanitro reo marary rehetra ao an-trano. Ianao n'Andriamanitro no omba n'ireny marary rehetra isa-tokantrano ireny, aramangy azy ireny ka anasitrana ny rofina retina rehetra. Tsy adino koa Andriamanitro ny centre nentim-paharazana, praticien manerana ny nosy, ka ara-dalàna ara-panjakana ny fijoroany, ary fantatry ny holavitry ny mpitsabo izy ireny. Ingany Andriamanitro mba omenao fahaiza-manao koa reny olona ireny, ka ho maro ny marary zay hositran'izy ireny, ary tianay koa Andriamanitro raha mba voavela koa ny heloko izy ireny. Dia tononona amina rantsoanao Kristy mivavaka miaraka amin'ny amilano helikely tsirairay avy. Amen.
de isaorantsika sy angasitrantsika ny mpanakanto a nandravaka ny fandarantsika nanome hery eo antsika ary nitazona ihany koa ny fifantohantsika tanty aloha hevitra zay manandanja sy saropady ny fahadiovampo ity raha iverenantsika kely ny resaka ny fanaovana farany teo de hoe tsy ilayntsika zany ny kolokolo ao anatintsika ao a lay fahatserovatena ho meloka zay tarika antsika ho any amin'ny fahakiviana famoizam-po famonon-tena kanefa tsy azontsika atao ihany koa ny rehare na atokotena sy avinavina ka ilaza hoe tsy manana ota isika teo no toerana nametranantsika farany a inona zany ny zavatra ilaintsika mba hahafahana miala am'izay tendro anankiroa samy mampididoza ametrahan'ny fahavalo antsika zay pasteur Randrianarifony Arimanitra. Efa naverimberina trano moa ary isaorantsika Andriamanitra fa ny vahaolana de efa miainga hatrany amin'ilay antso tamin'ny voalohany hoe tempolo ny fanan'Andriamanitra isika. Zao mantsy ny vokatry ny fanahy ao amin'ny foibe ny fiainantsika ao am-potsika raha toka ekentsika ny anatanteran'Andriamanitra an'izany ny amelan'Andriamanitra ekentsika ny amelana ahoana moa zany ny ilazana azy ekentsika ny famelan-keloka ny famelan-keloka zay atolotr'Andriamanitra ka navelantsika ho tempolo ny fanan'Andriamanitra ny fontsika zao ny vokatra tsara ao amin'ny Galatiana 5:2 de ny milaza amintsika ny vokatry ny fanahy izy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famorampana fanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany angamba tsy ho tetezitsika intsondro fa na ny fomba na enotsika azy na makina azy fotsiny azy de fa ahitantsika hoe zany no fiainan'ny olona zay manana fahadiovampo miainga amin'ny fitiavana tonga hatrany amin'ny fahalemem-panahy sy ny fahononam-po fifaliana manana faharipo famoram-panahy fa andeha ho jerentsika manokana ankoatran'izay ny raha fitinina mantsy zay de mitovy amin'ny hoe ny ilayntsika zany a amin'ny mahafilanan'ilay izy ny ovavela heloka fa izao nefa ao amin'ny lioka 9:7 dia misy fanambarana toy izao hoe mamela de mba havela ianareo zany hoe mandray rohatrany zany le izy lay fahazaonantoka ny fahafahantsika miaino anatin'ny fahadiovampo zany a de tsy ny hoe isika ihany no mila ovavela heloka fa isika koa mila mamela heloka satria raha navela heloka isika kanefa tsika miziriziry tsy hamela heloka dia mbola roy anankiray zay mamatotra indray a ny fahavoazantsika indray zany zay lafiny tsy mety hamela heloka zay fa zay varina tsy am'le olana teo aloha indray tsika verina indray ny zavatra miseho misy ohatra vitsivitsy moa noraisina mpianatra Jesosy olona akaiky azy io akaiky azy Jacoba sy John ao amin'ny Luka 7:7-5 fantatsika hoe nisy fotoana zany Jesosy Kristy nandeha namakivaky ny tanàna saika andeha teo amin'ny faritry Samaria zany de anolavin'ny olona nroana tsy neken'ny olona zany ny andray an'i Kristy de tona mifony Jacoba sy John satria zay moa le maha olombelona tratran'ny avinavina zany de tona mifony izy ireo de zao le fanambarana Luka 7:7-5 hoe ary raha hitan'ny Jacoba sy John mpianany zany de hoy izy tompoko tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona azy ohatrany hoe mba miombona alahelo aminao zay Kristy aiza ve de tsy rariny kosa tsika moa tsy mahalala tsara ny mety hoe endrika ny sehony zany fa raha ty amintsika amin'izao fotoana zao zany de azoazontsika tsaina mihitsy ny fomba nanaovan'ny olona an' Jesosy Kristy roana zay le maha olombelona zay zany zao nahavoan'ny Jacoba sy John eto de jereo anie le
rehefa tsy ao anatin'ny fahadiovam-po ny olona iray dia mitarika azy hatrany amin'ny hoe angataka hafa avy any an-danitra antevina le tanàna zany andatsabaratra mihitsy raha ho antsika aty zany de andatsabaratra mihitsy angamba mety tao an-tsainy le hoe Andriamanitra afaka mandatsaka afo tamin'ny andron'ny Eli tena tamin'iny fotoana iny nefa fanatitra iny resaka hafa mihitsy izy nampiasaina noho ny tsy fahadiovam-po mihitsy tena zava-doza izy amin'io a ohatr'izao am' Jesosy Kristy tena hoe marefo zany maha olombelona atsika aleo zany miaiky aleo zany tsy miseho hoe atsika indray mpivavaka tsika ho fiarovana ny titratsika de mamita tena ny ten'Andriamanitra efa nilaza hoe mamitaka ny tenantsikatsika raha mahatoky tena fa tsy manafaka atsika mihitsy na maha hoe tsy nanafaka ny Jakoba sy Jaona mihitsy zao nampianany azy ary anisan'ny tratry ny velam-pandrika tratra ny velam-pandrika ry zareo Kristy moa mamaly eo amin'ny andiny manaraka io hoe fa izy nitodika ozy dia ny teny mafy azy satria tsy ao anatin'ny zavatra nampianarin' Jesosy zavatra nampianarin'ny Kristy azy ia tratra ny olana eo ihany koa ny apôstôly Petera zay fantatra amin'ny hafanampo fantatra amin'ny hafanampo ao amin'ny matetika fahinamboram-polo ny andininy fa 20 a tantara tany Getsemane izy fantatra ny kristianina tsara zay manaraka ny fandarantsika pasteur mafana fo ohatra atsika amin'ny rahalahy any izy amin'ny fivavahana ohatra atsika rehetra zao hoe mba mafana fo amin'ny fivavahana miaro ny sarotiny amin'ny ary ilaina le izy tena ilaina le izy eto zany tsika de tsy milaza namana dinao manao hoe tsy ilaina ny hafanampo manomboka zao de ajanony any zany hafanampo zany fa eto tsika dia miresaka mihitsy hoe ao anatin'io isika fanarahantsika n'Andriamanitra io anatin'ny hafanampotsy io tandremy fa ny fontsika de mety ho tratrany tsy fahadiovam-po Petera fantatsika ny zavatra nisy fa tontolo-kevitra ilay ny samborana an' Jesosy Kristy mantsy tao Getsemane ity Matthieu 5:20 ity tantarainy eo zany le izy hoe nanomboka nandeha zany ny fisamborana de hitaditsika moa tamin'iny hoe Jodasy ilay namadika zany mbola nila nanoroka aloha mba hanome repère hoe io lay mpamadika io lay ity lay hosamborona Jodasy no namadika moa tamin'izay fotoana zay dia nanomboka ara ny fisamborana ka izao tsisy zavatra ratsy mihitsy anie le tao an-tsain'ny Petera tamin'ity fotoana ity le izy ange fiarovana an'Andriamanitra fiarovana ny anaran'Andriamanitra mba tsy ho afa-baraka tahaka ny ataontsika amin'izao ihany ary mino mihitsy afa tamin'ny atao hoe toe-tsain'ny fanompoana sy fitiavana ny Kristy mihitsy no nanaovan'ny Petera n'ilay fihetsika tsoahany ny sabatra de tonga de namely izy nisy mpandinika moa be de be moa rehefa amin'ny ohatran'ny tony zany de manao commentaire ny mpandinika baiboly de nisy anankiray zay na aliana mihitsy hoe ahoana ary zany tendany mihitsy ara ozy ny kendreny tamin'iny fa ny ilana kely izy de sofiny ny voiny satatra moa hoe zay maha commentaire ny commentaire mandeha eo le izy de anjaranao ny mandinika fa raha jerena aloha zany iny le hoe manomboka eo amin'ny famoahana sabatra mametram-panontaniana koa nge hoe ahoana moa misy sabatra any amin'ny mpianatry Kristy any any ambadimbadika any manaraka any any zany avy aiza zany le fisaina amin'ny fo hoe hitondra sabatra any ambadika any ko baia kelika moa no filazantsika malagasy azy raha hoe isika no eo amin'le toerana fa mipotra avy any zany le sabatra de ny kapa mieritreritra tsika hoe Petera angamba tamin'ny fotoana io mba nanantena hoe saotranao mihitsy Petera fa tena sécurité azo antoka ianao miantoka ny fiarovana alay fisary an-tsaina anie ny fahadisom-pana tenana teo amin'ny Petera aloha na izany na tsy zany anatra le izy ho atsika ny andininy 2:20 de hoe fa ho Jesosy taminy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa zay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra
ataonao vafa tsy mahazo mangataka am'raiko aho aniraka anjely tsyomby roa ambin'ny folo legiona ho eto amiko izy akehitriny misy lesona lehibe ao miferahana amin'andriamanitra sy ny drafitry ny famonjena ny fahadiovampo de tsy azo amin'ny alalan'ny fihetsika zay entika fanapo fotsiny a tsy ampiheverana mety ozy ianao hoe iaro ny anaran'andriamanitra iaro ny fahamarinana fa azadino a ny miankina amin'andriamanitra zay fahamarinana Kristy no fahamarinantsika ka ny fierovana an'izay fahamarinana zay de Kristy de mila omeny atsika amin'ny fotoana mety fa aleo tsy isika amin'ny alalan'ny fotsika no tonga de anangana foto-kevitra tahaka n'le teo aloha mantsy a ohatrany hoe te hiaro ny fahamarinantsika de tonga amin'ny fanamarina tena eto indray zany tsika te hiaro ny fahamarinan'Andriamanitra de tonga amin'ny herin'ny tenatsika de tonga amin'ny fahadiso-kevitra ny zavatra manahitra pasteur dia mitovy ny réaction an' Jesosy a tamin'ny fihetsiky Jakoba sy Jaona zay saika andatsaka varatra sy teo amin'ny fihetsiky Petera zay efa namoaka sabatra ka namely samy voateny mafy zany izy telo mirahalahy atao anatin'reto ohatra zay nisongainao a nanatsoatsika lesona ireto mandeha ny fotoana ary efa amarana sahady isika namana dinao ny tanjona atao anatin'ity dinidinika ity de ny hoe miandry ny fisehoan'ny Kristy be voninahitra andray atsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay eo am-piandrasana de fa hiainantsika sahady ny hoe mandeha amin'ny fahadiovampo ary natolotra atsika teto ireo lafiny zay mety ho manana endrika mananotanina zany a loza mananotanina ny eo fahadiovan'ny fontsika io natolotra teto ihany koa ny hoe azavarina amin'ny lafiny mahazatra atsika fotsiny ivelany fa misy izay tokony hojerentsika manokana satria ny fontsika ny avy ao zany hoe ivo ao anaty mihitsy ivon'ny fiainantsika mihitsy zay indrindra mahatonga ny antso moa de tonga ra-potoana mandrakariva ny antso ary zay no mahatonga an'ilay izy hoe mivantana any amin'ny maha izy atsika mihitsy ny antso marika toko faharoambifolo ka ny andininy fahatelopolo misy antso natao amintsika koa tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra amin'ny maha olombelona atsika de tsy aharesy ny fahavalo isika ary eto ary a te hanamafy misy namanadinao manao hoe fahadiso-kevitra ny mitsangana ho fahavalo ny fahavalon'Andriamanitra azavaina kely le izy a ny tsangana ho fahavalon'Andriamanitra Satana zany hoe tsy Andriamanitra no namorona fahavalo fa Satana no niainga tamin'ilay avonavona de indro fa miparitaka izany mitatra izany aratsy ny toetra izany a fahotana ary dia indro fa mitsangana Satana ho fahavalon'Andriamanitra ny angatan'Andriamanitra amintsika de ny hotian'Andriamanitra fa tsy ny ankahala ny le izy aloha zany a mila mandinika tsara mahazo an'izay resaka izay fa ny fotoana ankahalantsika ny fahavalon'Andriamanitra de tokony ho solotsika fitiavana an'Andriamanitra ny ezaka ankahala ny fahavalo de tokony ho alaitsika le fotoana ezahana anaovana an'izay fankahalana ny fahavalo zay idirany de tokony ho alaitsika ikolokolotsika fifandraisana sy fitiavana an'Andriamanitra satria asan'Andriamanitra ny miaro atsika asan'Andriamanitra ny manome fo madio atsika asan'Andriamanitra ny manadio antsika
mamela heloko atsika mamela heloko atsika ary mbola asan'andriamanitra ny miady amin'ny fahavalo fa tsy asatsika fa rehefa tonga eo anolohan'ny fahavalo isika de herin'andriamanitra no hoentitsika miady amin'ny fahavalo raha tiantsika hifanohatra amin'ny fahavalo mivantana de tsy safiditsika izay fa eketsika fotsiny a hoe tsy maintsy atrehako ty de miady fa ny hoe hitsangana mihitsika ho fahavalon'ny satana ihany koa tsy fantatro raha mety ny amo fampisaintsainana zany ny tiatsika hoetiny eto hoe o kristy hoe tiava ny fahavalonao tsy misy fampirisiny eto akory hoe tiava ny satana fa ny zavatra arovantsika satria fono resaka eto aza omena toerana ao am-potsika ny fankahalana na izy io na iza ka hikolokolo fankahalana ny fahavalo isika izy efa mitsangana ho fahavalo de ndao izy ho akalaina mihitsy tandremo fa ny maha olombelona atsika marefo ka ny fanomezantsika toerana fankahalana iray na de ho amin'ny fahavalo aza de varavarana misokatra indray hoan'ny satana zay zavatra zay averiko tsara fa tsy mampoisika antsika ho tia ny fahavalo isika eto de lay satana fa ho tia n'andriamanitra de alao mba andany fotoana isika andany heriko andany hery a ny ezaka rehetra atao hifantoka aty amin'ilay andriamanitra zay ivo ny famonjenantsika fahazaonantoka ny fiarovana ya de akasitrahana ianao mpijery sy mpiainao ajaina nanaraka niny lohahevitra azo atao hoe nalina sy saropady iny de ny fahadiovanpo misy zavatra maro samihafa zay mbola tsy rentsika angamba misy efa enontsika ihany koa ka no amafisana tazany fandarana izany akatrantsika ny pastora rainana vonerimanitra zay nanaiky nitondra zay famelabelarana zay ihany koa mikasika ny fahadiovanpo androany dino rakotinarivo no nanentana ny resadresaka teto androany mirary soa sy fahirezana ho anao ary manantena mbola iaona finaritra aminao indray amin'ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko